Ry avako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Vavolombelon ny teny fiainana. Vavolombelon ny teny fiainana no mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Hitantsika eo amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahafolo. Andeo vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana, fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara taminareo ny fiainana mandrakizay, izay ao amin'ny ray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazoanareo firaisana aminy koa. Ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary zao zavatra zao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ary zao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandainga azy, ary ny teniny tsy ato anatintsika. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Vavolombelon ny teny fiainana. Inefatra farafahakeliny ny apôstôly Jaona no maneho fa vavolombelona izy. Ny antsoina hoe vavolombelona dia ireo izay afaka manambara izay hitany, izay reny, izay fantany, izay tsapany. Ka ambarany eto fa hita maso ny fiarahany tamin'i Jesosy Kristy, tsy milaza angano na honohono ny apôstôly Jaona, fa asehony marimarina na ny maha apôstôly ny arabelona tamin'ny tompo azy, dia nahita, nandre, nahatsapa, ka dia averiny matetika eto zany fa vavolombelon'ny Kristy marina izy. Izay vavolombelon'ny teny fiainana izay ambara eto izay, dia tsy inona tsy akory fa ireo izay nahatsapa ilay fiainana izay noraisina tao amin'ny Kristy. Miteraka firaisana amin'ny Kristy mantsy ny fahitana maso azy mivantana, ny nandraisana ny famonjena avy aminy, dia ahazahoana fiainana ka tonga manana firaisana amin'ny Kristy ny mino. Io firaisana amin'ny Kristy io, satria Kristy no mazava, no ahafahany mino mandeha amin'ny fahazavana raha teo ihany koa. Tsy afaka hisoratena ho mazava sy mandeha amin'ny mazava ny mino raha tsy miombona tanteraka amin'io Kristy io, zany hoe tena manana firaisana amin'io Kristy io. Ary ambarany mihitsy aza
fa tonga lainga ny filazana fa mandeha amin'ny mazava kanefa tsy manana firaisana amin'ny Kristy raha teo ihany koa. Koa satria Andriamanitra dia mazava ary izay manana firaisana amin'Andriamanitra sy amin'ny Kristy zanany dia tonga mandeha amin'ny mazava tahaka azy, dia asehony jauna eto amin'ny famaranana ny toko voalohany ity, ny tena hoe mandeha amin'ny mazava dia tsy iza tsy akory fa ireo izay afaka miaiky fa diso izy. Ny mandeha amin'ny mazava dia afaka miaiky eloka ary tsy manana fanamarina tena. Ambara mihitsy aza fa zary lainga sy famitahantena ny filazana fa tsy manan-keloka na hoe tsy nanota. Dika zany fa tsy ilain'izany olona zany lay fahazavan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Raha tsy manota ny olona iray dia tsy ilainy akory eo amin'ny fiainana ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ilay mitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Io Kristy io mantsy no afaka mamela ny helontsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tsy afaka hanamary-tena na hanadio tena eo anatrehan'Andriamanitra arak'izany isika. Raha tsy izany dia tsy misy dikany eo amin'ny fiainantsika akory Andriamanitra sy Kristy ary ny asa-panavotana izay nataony. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ilay mahavavolombelona, ilay fiaonana tamin'izay hita sy tamin'izay re, tamin'izay tsapa momba ny famonjen'i Kristy no fanalahidiny izany rehetra izany. Rehefa tena tsapanao, rehefa tena nahita ianao, rehefa nandre ka nanana fiaonana velona sy fiaonana mivantana tamin'i Kristy, dia tonga manana an'ilay teny fiainana ny mino, dia manana ny mazava ary afaka miaiky eloka raha teo. Ny olona manana ny Kristy, izay nifanena tamin'i Kristy ihany ry havana, no afaka miaiky eloka eo anatrehany. Ny olona izay mpanamary-tena dia mbola tsy nahita, mbola tsy nandre, eny mbola tsy natsapa ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy ka dia mifikitra amin'ny fahotana. Ravako malala ao amin'ny Tompo, manokatra tontolo vaovao sy tontolon'ny fahasambarana fiadanana ho an'ny mino ity fiaonana tamin'i Kristy ity, ka tsy hoe nandray fotsiny ny famonjen'i Kristy ny mino, fa tonga vavolombelona ka manambara izay hitany, izay tsapany, izay reny ary izay rehetra nataon'i Kristy taminy. Andeha ary ry havako amin'ny maha-olombonjena antsika, amin'ny maha-nahavotan'i Kristy antsika, dia ho asehontsika amin'ny tontolo manodidina antsika fa efa namonjy antsika Andriamanitra. Ambarao, lazao, aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika fa asehoy fa manana ny Kristy lay fahazavana, lay teny fiainana isika. Ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tsapanay tokoa Andriamanitra fa efa niaona taminay ianao, efa nanokatra lalam-piadanana ho anay ianao, efa nandray anay ho isan'ny zanakao ianao, efa namela ny elokay ianao, efa nitondra fahazavana teo amin'ny fiainanay ianao. Ary dia indray hatramin'ity andro anio ity dia aneo indray eto anatrehanao ny fahavononanay hizary zany koa amin'ny hafa, fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao, tsy misy mpamonjy toa anao, ary ianao irery ihany, eny, ianao irery ihany no mahafa-keloka anay. Vavaka manokana izay Tompo amin'ity andro androany ity ho an'ireo izay ankohonana, izay manana olana manokana,
ny eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady, ny eo amin'ny fifandraisan'ny mpianaka, eo amin'ny fifandraisan'ny mpiray-tam-po. Andriamanitro, ianao no efa niteny fa amin'izany androany dia ho Andriamanitro nisy ampianakaviana amin'ny taranak'Israely ianao, ka dia entinay ambavaka eo anatrehanao ny ananana fiainam-pianakaviana mirindra, vanona mendrika ny filazantsaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen.